Onolotrany arahaba tompoko raha ny sary azy avy amin'ny zanabolana dia misy an'ity rindrin-drahona ity ato atsimo ny lakan-dranon'ny Mozambika izay amevahana ny fiforoana orana tandrifin-drahona any amin'iny faritra atsimon'ny Madagasikara iny ho amin'ny anio sy ny rampitso. Ny faritra hafa kosa dia ny tsiko ny varatra aza malefaka no maritra ny toetry ny andro. Ho hita taratra kokoa izay tsiko ny varatra aza izay any amin'ny faritra varatra atsinanana sy afovoany atsinanana ka mety mbola hitoetrany ny orana malefaka. Ny faritra hafa moa dia ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny akapobeny, mety hiseho aza ny zavona indrindra vao maraina ho an'ny faritra sasany eto amin'ny afovoan-tany. Ny vinan'ny maripana indray dia fanatrany aloha rehefa atoandro manerana ny nosy, fa ny maraina kosa mety hisy fidinany kely ny maripana ambany indrindra amin'ny afovoan-tany. Andao jerena amin'ny antsipriany ary ny vinan'ny toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina. Mety azo orana tandrifin-drahona indraindray ny any amin'ny morotsiraka atsimon'ny nosy, azo orana malefaka ihany koa ny any morotsiraka ny faritra Sava, Analanjorofo, mety hipaka hatrany Toamasina. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny ilany atsinanana ny faritra Sofia, Alaotra Mangoro ary ny faritra atsinanana. Ny faritra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny akapobeny na ivahan'ny toerana kokoa ingaby masoandro aorian'ny zavona na azavon-tany maraina ho an'ny faritra sasany eto amin'ny afovoan-tany. Raha ny tolakandro kosa indray dia hitoetrany ny orana somary miatoato any amin'ny faritra Sava, Analanjorofo ary atsinanana. Ho hita taratra eny ihany koa ny orana tandrifin-drahona any amin'ny faritra Anosy, ny atotanin'ny faritra Atsimo Andrefana sy Androy. Andrahona mety isiany ny herijena dia somary kely ary izay herijika izay isina orana tandrifin-drahona indraindray ho an'ny faritra Ivatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana ary ny afovoan-tany mety hitatra hatramin'ny sy ny atotaniny ny faritra Melaky. Ny faritra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny akapobeny, mety hisy tandrifin-drahona iserana ihany koa amin'ny takariva na amin'ny alina any amin'ny manodidina ny Samborano. Raha ny vinan'ny maripana manodidina eo amin'ny 13 degré maripana ambany indrindra any vakina karatra. Maripana ambony indrindra kosa ho an'ny afovoan-tany dia mety ho tafakatra hatramin'ny 30 degré. Morotsiraka atsinanana moa saika eo amin'ny 3 hatramin'ny 2 degré ary 3 hatramin'ny 4 degré kosa ny maripana any amin'ny ilany andrefany Madagasikara. Ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny sabotsy kosa indray ary dia saika mbola azo orana hatrany aloha ny aty amin'ny morotsiraka ny faritra Sava, Analanjorofo ary manodidina ny Toamasina. Ny faritra hafa kosa dia ifandimby eo ny rahona sy masoandro amin'ny akapobeny, mety mbola ho hita eny foana koa ny orana any amin'ny manodidina ny Samborano amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina. Raha mahakasika ny maripana tsy dia misy fiovana misongadina fa eo amin'ny 14 hatramin'ny 30 degré ho an'ny afovoan-tany, zany hoe fanatrany zany aloha ny andro amin'ny akapobeny. Ny morotsiraka atsinanana manodidina amin'ny 13 hatramin'ny 30 degré ary eo amin'ny 13 hatramin'ny 30 degré eo foana ihany koa ny maripana ho an'ny morotsiraka andrefana. Andao farana ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny alahady ary izay dia mety mbola azorana ihany ny aty amin'ny morotsiraka ny faritra Sava sy Analanjorofo. Ho hita taratra eny ihany koa ny orana tandrifin-drahona any amin'ny manodidina ny Samborano. Ny faritra hafa ifandimby eo ny rahona sy masoandro amin'ny akapobeny, mety hisy orana tandrifin-drahona ihany ny atotaniny ny faritra Melaky, torak'izay ihany koa manodidina Morombe sy any amin'iny tapany avaratra ny faritra Atsimo Andrefana iny. Raha mahakasika ny maripana tsy misy fiovana misongadina fa saika eo amin'ny 14 hatramin'ny 30 degré eo foana ho an'ny faritra anatiny, 20 hatramin'ny 30 degré morotsiraka atsinanana ary 30 hatramin'ny 30 degré ho an'ny morotsiraka andrefana. Izay ny mahakasika ny toetry ny andro, fa ao anatin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny toetry ny andro dia mitohy hatrany ny fandraisana ny sangan'asantsika rehetra zandry zanaka eo amin'ny 7 hatramin'ny 17 taona izay fifaninanana manao sary atao tanana moa zay. No hevitra amin'izany dia ny hoe lohalaharana amin'ny hetsika mahakasika ny toetrandro, izany hoe sary maneho fandraisana andraikitra amin'ny ady atao amin'ny fiovan'ny toetrandro zany no ataonareo. Raha toa moa efa vonona izay sangan'asanao zay, raha toa ka efa vita ihany koa dia afaka terina mivatana ety Ampandrinomby Foibe famantarana ny toetrandro. Ho antsika ety Antananarivo sy ny manodidina moa zay. Ho antsika rehetra any amin'ny faritra kosa dia afaka alefanao posta amin'ny adresy boîte postale 1254 lalana Farafaty, Ampandrinomby, Antananarivo, 1 amby 100. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho manaraka indray raha tokony
plasy tompoko vavy